Ty zany le vidéo nampanantenaiko momba ny le mivolako tsy hoe ny mivolako ihany fa ny mivolany olona be dia be zay voarahiko tato amin'ny MP tato zany. Za moa zany nitaraina tao amin'ny Facebook de be dia be koa zany ny olona nandefa nandefa MP tampoko nitaraina tsy ray tsy roa tsy telo tsy efatra tsy dimy tsy zato fa des milliers zany hoe mitaraina momba ny afitsoko ny vola sy ny amin'ny asa Madagasikara. De eto zany misolo tenandreo olona rehetrarehetra reo avereny le volan'le olona. Ny azo ho an'ny problème quoi le application quoi tsy mandeha zany hoe nandeha foana io application io hatramin'izay numéro quoi afaka andefasana vola foana n'aiza n'aiza mandray vola foana io amin'le anatin'le application ny ampiasaiko maninona tapitapika eo tonga de tsy afaka andefasana vola tsony le numéro de le application tsy misokatra tsony nefa ao anatin'le compte quoi misy vola efa ho 2 millions d'ariary de tsy zay ihany fa nanao transfert ana 720 000 ariary quoi ay mivola makany amin'ny BOA tsy voalohany zany fa efa maromaro mihitsy eto zany vao tena tonga saina hoe tena efa very vola be zany tany amin'ny zavatra io satria misy fotoana very 800 000 ariary 1 million d'ariary de ohatran'ny tsy haiko inona mahazo ana fa dinidino le izy zany rehefa tena hoe anina fa eto zany tsy anaiky tsony satria 720 000 ariary jereko tsara mihitsy ny ao amin'ny iny ao amin'ny BOA ako hoe reto avy ny vola tafiditra ao anaty compte quoi le 720 000 ariary tsy tafiditra nakany amin'ny avy any amin'ny vola makany amin'ny BOA tsy tonga le izy ary misy vola tena hoe tsy niverina mihitsy zany de zay zany angatahako amin'ny vola sy ny tompon'andraikitra sy ny ao amin'ny asa Madagasikara sy ny amin'ny vola ao zany hoe mba jereo zay zavatra fa misy olona zany hoe tena olona tsy vanina mihitsy maka volan'olona misy olona ereto very 20 millions d'ariary 6 millions d'ariary za rery fa tena be de be tena tsy tambo isaina ny olona mandefa message ato misy enregistrement ao misy vidéo ao voarayako donc rehefa ohatra nareo ka tsy andray andraikitra de ho publieko zany zavatra rehetra zany de mifampitady eto tsika satria tena tsy za teneniko anareo za influenceur an Telma taloha tamin'izy mbola Telma tsy mbola hiasa Madagasikara izy tamin'izay fa mbola Telma de za zany nanao pub an'io hoe produit sy ny sisa patati patata io fa niala ako inona no nampiala ana satria tsy mety amiko le fifampitondrana tsy mety amiko zany le éthique hoe tsy ohatran'ny hoe lasa mihatsara velatsihy be hoe zany zavatra zany miseho nefa zahako tsy mety amiko le izy zany de tonga de niala satria tadidinareo tamin'ny zananao contrat tao tsy misy za tsy nanisy soniany zany hoe tsy mahazo miteny anaran'olona zany satria hitanareo tamin'le fitondrana teo aloha le nidovitra io misy an'izany hoe tsy mahazo miteny anaran'olona ianao amin'ny réseaux sociaux tsy nanao soniany zany ny tanako satria zany zany tonga de tenitenenina fotsiny amin'izao hoe nareo rehetra zay mananana ato de tsy mahazo miteniteny anaran'olona ambony ao amin'ny fitondrana nefa le fitondrana moa zany efa nirodana iny fa tamin'iny no niala zany talohan'izay zany ako niala satria tsy nanomboka tany fitondrana le teo aloha le nefa netsiketsika iny zany ny olona efa taloloha de efa hoe tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo de efa niala ako satria tsy mety amiko zany le za baikobaikoina be ohatr'izay za tsy hoe olona tsy manan-talenta za tsy hoe olona tsy manam-pahaizana na hoe olona tsisy saina za n'aiza n'aiza eran-tany za manam-bola foana za afaka mitady vola foana n'aiza n'aiza eran-tany za misy éthique za tsy mba fidividio ihany koa la influenceur jerevanareo sy amenareo visibilité omenareo visibilité be le olona nefa aveo le olona tsy miaro anareo kory rehefa raikitra ny rombo fa ny olona ohatra anay ty vidéo ty zao tsy haiko raha ataon'ny olona partage maximum na tsy raha iny akory ny arany fa ny am'le nareo zany eny am'le variana am'le mikimeme de mikidaladala de aveo nareo raha pitso manenganiny ihany de ny fiainanareo tsy miova fa manenganiny foana nefa nareo mitaraina de lozanareo mikimeme ny olona reto ny olona zany tsy manao fety raha tsy misy zavatra tsara ny olona zany tsy manao fety anatina zavatra catastrophique be ohatr' zany ny olona matoa manao fety de misy zavatra célébrena inona zany le célébrenareo am'le nareo manao fety sy mikimeme lava io fahantrana aiza nisy olona hoe célébrer fahantrana sy le toe-tsaina mihitsy zany de
le influenceur le mba jerevanareo zany mba ny influenceur tsy hoe ny influenceur moa zany fa ny créateur de contenu ny olona eto amin'ny Facebook zany mba misy olona zao mizara fahalalana fanitaratsaina sy ny sisa tsy misy mivaky lo tsy misy manao partage fa rehefa vidéo kitapitapy sy midorororo sy dondrona sy ny tsaiko tsony de iny fa partage max de mikimeme daholo de tonga ny apesy de maniny anganiny de zay foana firotaona zay de tsy mbola tonga saina ihany lozana mikimeme de ny apitsiny iny maniny anganiny tsy miova mihitsy nefa mitaraina hoe zay tsisy vola zay ohatra zao nananana nefa le fomba fanaonao tsy miova mihitsy de zay zavatra zay koa zany mba tiako ampitaina amin'ny olona aminareo hoe zay manana an'izay an'izay hoe mba ovay le toe-tsainy mba ovay eto zao de misy olona zao de ny feo akonay zao de ho critiqueny nefa tsy zay le sujet fa le hoe ay mivola de ny feo akonay ny critiqueny za tsy miteny hoe ny olona mpiasany eo amin'ny telma rehetra amin'ny asa Madagasikara na ny hoe amin'ny vola rehetra no ratsy satria misy olona fantatro be deabe ao misy mpianatro be deabe ao misy olona mahafinaritra be deabe ao mpianatro tsy any le izy fa le hoe fitarainana fotsiny hoe mijoro eto aho zany iny izy ty hoe misolo tenandreo olona be deabe reo satria za koa very vola efa betsaka ihany zay vola very zay ngambany fa mety totohizana tsony de ny fiaraha-miasa moa zany efa iny tapahako iny satria za tsy tia baikibaikonà hoe nananana fiheveran'ny zareo angambany hoe tsy velona ianao raha tsy miara-miasa aminy za velona foana n'aiza n'aiza eran-tany zay de tadidio ary proveko zany amin'ny fanaovako anina eto za velona foana n'aiza n'aiza eran-tany raha mbola manana saina sy manana talenta sy afaka mandinika de za velona foana za tsy matahotra zany hoe very asa tsy atahorako mihitsy zany hoe very asa zany satria za manana talenta ninona tsy za zany tsy matahotra hoe inona moa zany le atahorana koa nefa fiainana inona ny tokony atahorana zany raha tena mandinika ianao tsisy ninona tokony atahorana za efa niala tamin'izany 9 to 5 zany efa tsy amin'izany ntsony mentalité ako hoe mentalité de survie ka zao bref lay mivola le be de be ny olona mitaraina avereno le volan'olona misy olona 6 millions d'ariary ataonareo manao taratasy ataonareo manao an'izao lazainareo fa misy lazainareo fa nananareo vola le olona nefa le olona tsy nitrosakory be de be zany ny cas ao tena be de be ny cas n'olona mitantara toy zareo zany tena be de be mihitsy ny cas ny olona ato ananako ato anato WhatsApp anaty messenger mandefa amiko ny olona hoe zao ny zava-misy zao ny zava-misy zao ny zava-misy de mba jereo zay tompoko mba jereo zay cas zay mba jereo zay zavatra zay fa tsy mety zany le mangalatra tsy mety le mangalatra de nareo amin'ny asa Madagasikara sy ny eo amin'ny mivola koa tena tsy iny ty za tsy miteny hoe mpiasa rehetra fa le fangalarana zany mba hajanony tena mba hajanony le izy satria tsy olona tsiray tsoroa tsy telo tsy efatra tsy dimy fa 10 milliers ny victime le izy de za tsy matahotra mihitsy manonona ny anarany amin'ny vola sy ny asa Madagasikara satria bon ina moa zany le atahorana filazana zavatra marina sy fijokona vavolombelona le ho atao eto fa tsy hoe raha matahora foana mantsiny satria betsaka ny manao raha matahora sy ny sisa fa betsaka ny olona tsy samijoro zany hoe zay le zavatra de mba mangataka zany de ataovy partage max ty partage au max aza le vidéo le mitapitapy sy le midorororo sy le tsy ahaizana nininy reny atao partage max fa rehefa zavatra mba misy fahalalana sy fanitaratsaina sy anina dokotera tsy mikarama mpampianatra tsy mikarama tsy ataonareo partage tsy partagenareo maximum tsy misy maximum ana partage fa rehefa vidéo mikidaladala sy mibridanidridana sy resaka sexe sy resaka tokany de tsapanareo ny niveau hoe ohatrany ahoana satria tena tsisy fanabeazana rehefa zany de max partagena fa rehefa zavatra ilainareo amin'ny fiainanareo andavanandro sy ny taranakareo sy ny sisa resaka fahaizana sy tsisy mivaky loha de bon zay moa zany le izy fa ianao moa zany tsy kivy fa de eto foana mampianatra sy mampita sy ny sisa tsy te resaka zavatra be deabe raha te resaka zavatra be deabe koa lany eto ny ora fa zay ihany angatahako avereno reo vola sy ny
ny iny de izy ty ny ireo olona mitaraina be dehibe reo jereo ny ako hatramin'izao hatramin'izao ora hitenenako zao amin'ny firy zao aty amiko io hitanareo io 10h54 zao aty amiko lahady 10h54 zao aty amiko ora aty amiko mbola tsy nefa efa hatramin'ny herinandro mbola tsisy ninina fa de miandry isika de miandry zany de raha ohatra ka mbola tsy voavany ny olana moa zany de manao vidéo io indray de hitako eo de zay zany aloha de miandry de zay fa ho an'izay manana olana de resao ahako alefaso aty amiko ny proof de hitantsika io nanovana anazy zay